Mirabanao indray izahay andro fahenina amtelopolo ao anatin'izao 70 andro fiaraha-mivavaka izao isika amin'ity ity hianatra ny tenin'Andriamanitra eto indray isika dia manasa anao izahay anjo izany hatramin'ny farany. Mialohan'izay dia andeha isika hiaraka hivavaka. Miterany saotra ny aza ny voninahitra ray malalo dia atolotra eo seza fiandriananao. Ho aminay tsirairay avy reto kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka feno avy aminao. Hianatra ny teninao indray izay anio dia sokafy ny fonay sy ny sainay ahatakatra ny hafatra avy aminao indray. Fa amin'ny anaran'i Jesosy ny anomen'ny vavaka. Amen. Fanafahana izay indray loha hevitra izay jerentsika fanafahana fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Izay ny ambaran'ny Jaona 7:9. Nomena hery ara-tsaina tamin'ny alalan'i Kristy ny olombelona mba hanovany ny zavatra ankamamin'ny rehetra sy ahafahany miasa an-tsitrapo ho an'ny Tompo. Raha naompana tanteraka tamin'ny fanaovana ny asany ratsy ny herin-tsaina sy ny herim-batana teo aloha, ankehitriny kosa noho ny fiasan'ny fanahin'ny Tompo dia misy fanavaozana mitranga. Manazava sy manavao ary manamasina ny fony fanamasina. Mibanjina am-pifaliana tsy hailazaina ny vokatry ny fiasan'ny fanamasina eo amin'ny olombelona ireo anjely. Amin'ny alalan'ny fanehoana ny fitiavan'i Kristy manitona sy amin'ny alalan'ny fahalalana io fitiavana io izay naseho tamintsika fonom-panota isika dia ho torotoro sy hetry ny fo mafiatoka. Ary ny mpanota kosa ho vanaka ho lasa zanaky ny Tompo. Ny fitiavana no fitaovana ampiasain'Andriamanitra mba androana ny fahotana hiala amin'ny fon'olombelona. Amin'ny alalany no hanovan'ny avinavina ho tonga fanetretena. Ny fifandraisana sy ny tsy finoana ho tonga fitiavana finoana. Tsy mampiasa fepetra anterisetra izy. Asehony amin'ny fanatsiraray avy Kristy. Ka raha mijery ampinoana ilay zanak'ondron'ny Tompo ny olombelona dia ho velona. Aseho amin'ny olona Kristy mba hanahafa ny toetrany sy ny fahatanterahany. Koa satria tanteraka sy tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra ilay ohatra dia atao tanteraka ao aminy ny olombelona izay manahaka ny endriky Kristy. Ivelan'i Kristy koa mantsy dia tsy afaka nisy fahamarinana noviana ao am-pon'ny olombelona. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra naoviana raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony
Ifankaty kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankaty isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Jaona voalohany 2:1-12. Andeha indray heritreritra na isaintsaina izay taridalina izay ka ao anatin'ity fehinkely no hatanterana izay ary rehefa avy eo dia hiditra amin'ny fanontaniana izay mampisaintsaina hitarika ao amin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra. Hiditra amin'ny fanontaniana ary isika. Inona no atao hoe fitiavana? Inona no atao hoe fitiavana? Ahoana no fomba hanehoana fitiavana? Ahoana no fomba hanehoana fitiavana? Rehefa misaintsaina ianao, mieritreritra lalina ny tadidalina izay omena, ny teny fikasana izay voaray, dia hiasa lalao am-ponao sy ao amin'ny sainao ny fanamasana. Ary hanazava izany ka hitarika anao ho amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ahafahanao mamaly ny fanontaniana inona no tokony ho atao. Inona no tokony atao? Rehefa mazava tsara ao an-tsainao ny fanapahan-kevitra dia tanterao izany mitozo ary raiso avy hatrany ny fanapahan-kevitra tanteraka ka ho hita taratra eo amin'ny fiainanao ny fiovana vokatry ny asan'ny fanahy anazy. Andeha hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo asehonao mandrakarivana ny fitiavanao satria dia nanaiky ny hosorony ianao ho faty noho ny fahotanay. Ampianaro izay mba ino sy atoky an'izany ary hiaina an'izany ka hitondra fanavaozana amin'ny fiainanay tokoa ny fifandraisana aminao. Tononona sy angatahana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.